Misolo tena ny antoko tiany amina isiana dia amafisiko eto fa ny antoko tiako Madagasikara, ny antoko politika tsy nahazo fanasana ny fanatrehana ny fetim-pirenena amin'ny fahaleovan-tena natao teo Mahamasina. Izay no mahakasika ny antoko politika, mahakasika ny filohan'ny antoko izay filoham-pirenena teo aloha dia mitovy amin'izay ihany koa, tsy nisy fanasana nomena ny filoha Ravalomanana hanatrika an'izay fety fanandrianam-pirenena teo Mahamasina izay. Tsy tao anatin'ny fanasana hanatrika ny fetim-pirenena izay natao omaly teny amin'ny kianja Barea Mahamasina ny antoko tiako Madagasikara araka ny nambarany Irina Andriamasinoro androany. Nanambara nefa ny tenany fa tsy tokony hisy ny fanavakavana sy fijerevana antoko politika ny fankalazana ny fetim-pirenena fa fetin'ny malagasy rehetra izany. Eto aloha zany misolo tena ny antoko tiany amina isiana dia amafisiko eto fa ny antoko tiako Madagasikara, ny antoko politika tsy nahazo fanasana ny fanatrehana ny fetim-pirenena amin'ny fahaleovan-tena natao teo Mahamasina. Izay no mahakasika ny antoko politika, mahakasika ny filohan'ny antoko izay filoham-pirenena teo aloha dia mitovy amin'izay ihany koa, tsy nisy fanasana nomena ny filoha Ravalomanana hanatrika an'izay fety fanandrianam-pirenena teo Mahamasina izay tamin'ny 26 teo. Dia fanaterana ny invitation toy ireny moa zany raha ho an'ny antoko na ho an'ny filohan'ny antoko dia misy ny eo amin'ny QG Belair no aterina na aty amin'ny résidence tsy vaovao zany aty amin'ny résidence ny filoha aty Faravohatra fa tsy nahazo aloha na invitation, tsy nisy tonga na invitation tao Belair na aty Faravohatra zany hoe mahakasika ny fetim-pirenena. Zareo tsy nanatitra invitation moa no tena mahalala ny antony tsy namezona invitation anay zao. Izy zao no tena mahafantatra hoe fa naninona tsy namena invitation ny antoko anay fotsiny mazava diso mifangaro loatra ny fitantanana amin'ny firenena sy ny resaka politika. Misy zany zavatra tokony hapetraka hoe fiandrianam-pirenena ny resaka eto vahoaka malagasy iray manontolo dia tokony ho hajainao zay amin'ny haja sy ny voninahitry ny rehetra na antoko politika tsy mitovy hevitra aminao io indrindra moa fa ny filoha izay efa filoha-pirenena teo mila hajainao zany amin'ny mahafandranam-pirenena antsika tokony hajainao amin'ny fetim-pirenena toy ireny fa tsy afangaro loatra amin'ny resaka ady-hevitra politika hoe tsy mitovy hevitra reto mpanohatra dia tsy tokony ho asaina fa ny fetim-pirenena ny fahaleovan-tena antsika fahaleovan-tena ny vahoaka malagasy iray manontolo ary tsy hanina tokony fitondrana fa ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka ny rehetra ny tokony misitraka ao anatin'izay ary ny rehetra ny tokony miara-mifaly. Raha mahakasika kosa ny Kongresy Nasionaly izay ho ataony antoko tiako Madagasikara dia nanambara hatrany Irina Andriamasinoro fa efa miezaka manajy ireo fipetrapetraky ny fitondram-panjakana izy ireo. Ny autorisation dia efa nipetraka androany ny autorisation izay hanatanterahana n'ity Kongresy ity. Araka ny teneniko teo hoe miezaka izay manaja izay fepetra takin'ny fitondrana amin'izao hoe mila manao demande d'autorisation ianao, mila ao amin'ny toerana mifefy na dia sarotra ho an'ny hafa raha manao tafo vitanay le izy andraisanay an'izay 20 000 personnes izay ny autorisation mipetraka androany mino izay hoe tsy tokony hisakana afa-tsy ahafahana manatanteraka an'izay Kongresy izay. Araka ny lazaina teo sur présentation anabaditra ny olona ho avy eo. Tsy tokony misy olona hafa mihitsy ho tafiditra ato amin'ity toerana ity raha tsy olona manana badge ary ny badge anay voareperenay daholo hoe lasa izavy ny badge ny paritaka ka ny ara-pefy zany ny fitondram-panjakana ho an'ny force izay mety ho avy eo dia ny any ivelan'ity toerana ity ny tsara sécurisé-nareo na maîtrisé-nareo fa ny ato anatiny ato dia vitanay atao anatin'ny antoko tiako satria manana équipe de sécurité zay ato manao ny fandaminana sy ny fiarovana izay mety sy na filoara-pefy zay. Tiana eo tsindrina eto izao lalàna ny manery ny antoko politika hanao an'izay Kongresy zay. Raha misy lalàna manafoana izay fanaovana ny Kongresy zay dia aleo préfet hiteny hoe izao ilay lalàna mivoaka taty aoriana tsy mahazo atao ny famorinana ny antoko politika na tsy azo atao intsony ny mampiatra n'ity lalàna fanaovana Kongresy ity dia aleo motiveny ohatran'izay ny sakana tsy ahafahana manao an'ilay Kongresy fa ny anay dia ny hoe lalàna manery ny antoko hanao Kongresy tsy maintsy manao ny Kongresy nay izahay amin'ny faha-telopolo volana Jona sy ny voalohany volana Jolay. Mariana moa fa manodidina ny roa alina eo ireo mpizaika ho avy hanatrika ity zakabe nasionaly ataony antoko tiako Madagasikara ity ary efa misy ny fandaminana manokana.